Verset dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Apokalipsy toko faha 9 nindeny fahafito fahavalo. Les 10 de chapitre 25 de Saint Matthieu, Nindeny fahafolo Matthieu toko faha 5 il y a cette parole que vous avez deviné de lire. Elle dit, et ceux qui étaient prêts, ils ont rentré dans le mariage. Izay vonina dia niditra tao an-trano ary narindrina ny trano. Celles qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage avec lui et la porte était fermée. Ireo zay rehetra vonina dia niara niditra tamin'ny mpanambatina kao an-trano ka nikatona ny varavarana. Dans verset 7 de Apocalypse, nous lisons ces paroles et il dit, voilà le mariage de l'agneau est arrivé et sa femme a préparé elle-même. Hoy ny teny ny Apokalipsy toko faha 5 nindeny ny fahafito hoe tonga ny fampakaram-batin'ny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. Fampakaram-batin'ny zanak'ondry iomana ny vadiny. Ici nous lisons de le mariage de l'agneau. Eto isika dia ny amin'ny fampakaram-batin'ny Et zanak'ondry. dans la parabole de 10 vierges, Jésus parle, ceux qui étaient prêtes, ils sont rentrés. Les vierges qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage. Ary fanoarana ny amin'ny virginina 5 adala sy endry dia hoy hoe ireo izay vonina dia niara niditra tao an-trano tamin'ny Dans fampakabady. verset 7 de Apocalypse, il nous montre que l'agneau de Dieu a épousé une femme et cette femme était prête et il s'est marié, elle s'est préparée et il s'est marié avec elle. Baribary reo ny Apokalipsy fa mampakabady ny zanak'ondry ary efa miomana ny vadiny ka vonina amin'izany dia nataony fanambadiany. Le mariage de l'agneau est venu et son épouse est préparée. Tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary efa miomana ny vadiny. Il y a aussi plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus a une épouse dans ce monde. Misy teny maromaro amin'ny tenin'Andriamanitra zay mampiseho mibaribary amintsika fa Jesosy dia manana ny apakariny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Et le mariage de Jésus avec cette épouse rapprochera prochainement. Ary efa akaiky dia akaiky ny fampakaram-badiny zany zanak'ondry zany. À la fin du monde, cette verset dans l'Apocalypse nous montre clairement que le mariage de l'agneau est approché et il s'est marié avec son épouse. Ao amin'ny Apokalipsy no nazavany an'izany fa efa tombotra dia tombotra miheviny ny mpampakatra aka izay apakariny. Qui est cette épouse? Izy ary zany ho apakariny zany. On veut savoir qui est. Mba te ho fantatsika ve? La parole de Dieu nous instruit clairement que c'est l'Église. Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara mantsy fa ny fiangonana izany. Et l'Église dans la parole de Dieu ne signifie pas 4 murs avec un cloche et un croix sur le bâtiment. Ary ny fiangonana ao amin'ny tenin'Andriamanitra mety akory tsy le hoe ity rindrina efatra ity izay misy tilikambo ka misy ny fombafomba ny rehetra akory e. Mais sont des personnes dans ce monde qu'on a reçu Jésus comme sauveur personnel et ils étaient convertis et renouvelés par le Saint-Esprit. Fa ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity zay efa nandray an'i Jesosy mpamonjy ny tenany manokana ka niova fo sady no voazy ny fanahy masina. Et eux-mêmes qui fait membre du corps de Christ et le corps de Christ c'est l'épouse de Christ. Ary izy ireny indrindra no mahatanteraka ny tena sy ny rantsan'ny tompo ary izy no atao hoe lay apakariny Jesosy Kristy. Il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, nous donnera un peu d'éclaircissement de comprendre le message que je suis parlé du Seigneur de vous délivrer ce matin. Mesy fanazavana tsara
ahafantaranareo zay tiako lazaina aminareo zany ao amin'ny Korinthianina faharoa ao. 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 2. Korinthianina faharoa toko faha 12:2. Fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no nahasari-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny Virgine madio ho an'i Kristy. Voilà l'apôtre Paul, son travail dans ses prédications toujours de fiancer des âmes avec Jésus-Christ et les présenter à Christ. Ny asan'ny Paoly amin'ny filazantsara zay nitoriany ary de zao manatanteraka ny famofony ny olona amin'ny lehilahy anankiray de amin'ny Kristy zany. Ça veut dire par sa prédication de la parole de Dieu, quand il amène des âmes à repentir et à accepter Jésus comme sauveur personnel. Zao ny dikan'izany amin'ny toriteny zay ataony ka ampibebahany olona sy ampahalalany olona fa Jesosy mpamonjy ny tenany manokana. Et quand il s'en est de nouveau par le Saint-Esprit et renouvelé par le Saint-Esprit et la régénération, ka efa nateraka indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny asany ireny sy tamin'ny fahaterahany indray. il les prépare comme des fiancés à Jésus-Christ. Tamin'izany no nanomanany azy ho fofombadin'i Jesosy Comme Kristy. cet verset clairement dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De arak'izay voalaza mazava eto hoe nataoko fofombadin'ny lehilahy anankiray ianareo dia Virgine madio ho an'i Kristy. Tous ces versets qu'on vient de lire nous montrent qu'il y aura un grand mariage de l'agneau prochainement. Reny andininy efa mivakitsika ireny de mampibaribary amintsika fa ho avy faingana amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Et son épouse maintenant c'est ici dans ce monde et il est dans un temps de préparation pour ce grand mariage qui va s'accomplir prochainement dans la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary ireo mpakariny de efa miomana fatratra izao amin'ilay andro tsy ho ela tsony niverenan'i Jesosy Kristy ka hampakarany azy. Dans le parabole de 10 vierges, Jésus il dit ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés dans le mariage et après la porte était fermée. Ao amin'ny fanoharany amin'ny Virgine de hoe izy hoe niditra ireo zay vonina ao amin'ny fampakaram-bady ary taorinan'izay de nidina ny varavarambe. Dans l'Apocalypse, il dit l'agneau, le mariage de l'agneau s'approche et son épouse s'est préparée. Ao amin'ny Apokalypsy kosa de voalaza hoe efa tonga fampakaram-badiny zanak'ondry ary miomana ny ampakariny. Et l'œuvre de l'apôtre Paul et tous les apôtres de faire des épouses pour Christ dans ce monde et que eux on se prépare pour le grand mariage avec l'agneau de Dieu qui avait levé le péché du monde et qui viendra prochainement du ciel aussi. Ary ny asan'ny apôstôly rehetra zay voambara de zao mitona olona ho amin'izany fampakaram-bady sy famofona izany ary miara miomana amin'ireny olona ireny andray ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay apakatra azy sy ho elona intsony. Il y a une chose mystérieuse dans le plan de Dieu, dans la rédemption de l'homme. Misy zava-miafina mantsy ao amin'ny drafitra zay kendren'Andriamanitra mba hanavotany antsika olombelona. Que ça ne pourra pas être compris en capacité maintenant, mais prochainement quand nous allons rentrer au ciel, nous allons comprendre le grand amour de Dieu, les choses mystérieuses, comment il nous a choisis et il nous a fait une épouse à cet agneau de Dieu et il nous a fait rentrer dans ce mariage de demeurer avec Christ pour l'éternité. Ary izany zavatra izany dia zavatra atao tsy takatry ny saitsika amin'izao fotoan'izao namanaona fa miomana kosa isika ary ho fantatsika amin'ny andro anankiray izay andraisany antsika ka hitondrany antsika any ary ara-monina mandrakizay mandrakizay. L'apôtre Paul il parle, il dit c'est un grand mystère, chose mystérieuse. Rehefa mitely mantsy Paul de hoy izy hoe zava-miafina lehibe Que zany. nous sommes le sujet de l'amour de Dieu. Ary izany
dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Et que Dieu choisit entre nous et fait de nous une épouse à Christ. Ary amintsika izao no ifidianany ireo zay ampakariny Kristy. Et après Jésus, il dit dans sa prière, je prie, Père, je veux ce que tu m'as donné de ce monde, qu'elles seront avec moi où je serai pour voir ma gloire. Ary hoe Jesosy tenany hoe raha eo tiako mba ho any amin'izay toerako ireto zay nomeno ao ahy mba hahita amin'ny voninahitro. C'est pour ça même David était étonné, il a dit, qui est-ce qui est l'homme, Seigneur, pour que tu l'aimes tellement et tu l'aies choisi à cette grande position. Tamin'izay mantsy nanetreny Davida tena ka nanao fany hoe Tompo, iza moa ny olombelona mba ho fidinao ho amin'izao toerana ambony izao. Et après, plus tard, l'apôtre Paul, il parle et il nous donne une idée de notre position au ciel, et il dit, même les anges vont nous servir, parce que nous sommes l'épouse de Christ, et nous serions comme Christ, exactement comme lui. Ary zany no nambaran'ny apôstôly Paoly hoe iza moa isika no mba ho tonga zanak'Andriamanitra ka hiara-mipetraka amin'ny zanany, ary ny anjelin'Andriamanitra hoe hanompo atsika. Le plan de Dieu dans l'Ancien Testament et ses prophéties par ses prophètes, c'était que Jésus viendra pour sauver le monde, le vrai agneau, qu'il va enlever les péchés du monde. Ny fikasan'Andriamanitra efa tany testamenta taloha ny lazainy mpaminany dia ny am'ty zanak'ondrin'Andriamanitra zay ho avy ity hanala izao tontolo izao amin'ny fotany ka hapakatra azy. Les 66 prophètes, on a dit, ne sont pas les sauveurs, mais il viendra un jour le Fils de Dieu, le vrai agneau. Emmanuel viendra du ciel et c'est lui-même le sauveur qui va porter les péchés du monde. Reo mpaminany enina amby enimpolo dia samy nilaza tena fa tsy izy akory ny mpamonjy fa ho avy ao aoriny no mpamonjy ary isika izao ny vavolombelona. Un siècle après l'autre, un prophète après l'autre, dans le 2000 ans avant jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, on a prophétisé un message que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va être incarné et il viendra du ciel, né de la Sainte Vierge, Emmanuel lui-même, et portera notre péché sur son corps. Ary ireny mpaminany ny fandimby nandritry ny taonjato maro ny fandimby ireny dia samy nanambara fa ho avy ny zanak'Andriamanitra ka teraka Marie Virgine ary vonoana ka alevina amin'ny pijaliana ary tsangana amin'ny maty indray. Même les prophètes dans l'Ancien Testament, on a vu par l'Esprit Jésus sur la croix de Calvaire. Tamin'ny alalan'ny fanahy ny asa dia efa hitan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha mihitsy ity Jesosy miantona amin'ny ady fijaliana ity. Dieu a dit, Abraham a vu mon jour et il était heureux. Ndray mandeha maty Jesosy dia nilaza hoe i Abrahama nahita ny andro ny zanak'olona ary falo noho izany. Et Isaïe, il a dit, lui-même, il a porté notre péché et notre souffrance et même notre maladie, et avec ses meurtrissures nous sommes guéris. Ary Isaia no nanambara ao amin'ny teny hoe izy nitondra ny fahotantsika, nitondra ny heretintsika, nitondra ny fahorintsika Il a tamin'ny vu tenany. Emmanuel. Hita n'ity Emmanuel ity. Dieu vient du ciel pour prendre la forme de l'homme, et il porte lui-même la pénitence du péché de l'homme pour sauver l'homme éternellement. Zay Andriamanitra nidina avy any an-danitra ka haka ny fomba ny tenan'olombelona ka hitondra ny famaizana rehetra tokony ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ny Un tenany mihitsy. prophète après l'autre, et une n'a pas vu, presque une n'a pas vu l'autre, on a prophétisé un message que Jésus viendra, le vrai sauveur, le Fils de Dieu. Ireny mpaminany ny fandimby ireny na dia tsy mifankahita sy tsy mifameteny aza dia samy naminany ny amin'ity Et fiheviny Jesosy après ity. le jour est venu quand le Fils de Dieu était né de la Sainte Vierge. Koa rehefa tonga ny andro ka nateraky ny Virgine ny zanak'Andriamanitra Et il a marché dans ce monde. ka nandehandeha tamin'ity zao tontolo zao ty Il izy. nous a montré le vrai chemin parce qu'il a dit le Fils qui est au ciel, lui-même il connaît qu'est-ce qu'il a et il nous a expliqué. Ka Yesu no nanambarantsika ny lalana marina satria hoy izy hoe tsy misy afaka milaza zay ny an-danitra raha tsy zay avy any an-danitra ihany. Et lui il a dit, moi je suis le chemin, la vérité. Tamin'izany nanambarany hoe izaho ny lalana sy fahamarinana. Et il nous a montré la vérité. Ary tamin'izany nanehony Il itsika ny a fahamarinana. démontré la volonté de Dieu. Nampibaribariny ny Il sitrapon'Andriamanitra. a démontré la volonté de Dieu et l'amour de Dieu par partir partout, de sauver les âmes, les pécheurs, guérir les malades et délivrer les âmes possédées par le diable. Nampisehoany sitrapon'Andriamanitra tamin'ny nandehandehanany teny amin'izao tontolo izao
ka nanasitranany marary sy namondeny ny olona ary nanafahany zay rehetra nafaty sy ny devoly. Et le jour est venu où il était crucifié sur la croix de Calvaire. Ary tamin'ny andro zay nanomboana azy teo amin'ny azo zariny Calvarie, Le vrai agneau de Dieu que Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés du monde. dia nanomboana an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra marina zay nolazainy Jaona mpanao batisa hoe endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay nafaka mifahotany zao Et tontolo zao. Jésus a enlevé notre péché dans son cœur. Ary nentin'ny tompo mihitsy tamin'ny tenany iny Et fahotantsika. il nous a gagné la rédemption. Ary tamin'izany no nanomezany antsika ny Et fanavotana. il a ouvert le chemin pour l'immortalité. Tamin'izany no nanokafa ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Et après ça qu'il était mort et ressuscité de la mort, Ataorin'izay rehefa maty izy ka nitsangana tamin'ny maty. un jour dans la montagne d'Olive, Nzay andro zay tao tendrombohitra il Olive. était avec les apôtres et 500 fidèles de ses convertis. Niaraka tamin'ny apôstôly sy ireo olona tamin'ny 500 efa nivoafo izy Et tamin'izay. quand il parlait la parole, Ko ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo il izy. commençait à monter d'entre eux, Dia nanomboka nisandratra niala teo et anatreny izy ka monter en niakatra. haut. Niakatra izy. Et après, il était pris d'eux. Dia tonga tany izy. Et un nuage, il est pris, on n'a pu plus le voir. Nisy rahona nandray azy ka tsy nahita maso Et azy c'était intsony une ireo. chose étonnante pour les apôtres. Tena zavatra nahagaga ny On mpianatra a zany. continué à regarder. Dia teo izy niandrandra ny lanitra naharitra teo. Après, des anges sont venus du ciel. Taorianan'izay dia nisy anjely tonga Et avy any il a dit an-danitra. aux hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous comme ça au ciel? Hoy izy hoe ry lehilahy Galaliana nahoany ianareo mijery maharitra ny lanitra toy izao. C'est même Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de nouveau exactement comme il est monté. Eny Jesosy zay napakarana ny an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy. Alors maintenant, il commence le message des apôtres et les prédicateurs de Dieu du Nouveau Testament. Dia nyzao ary dia manomboka milaza ny toriteny avy amin'Andriamanitra ny testamenta vaovao. Les vrais envoyés de Dieu. Ny olona zay niran'Andriamanitra marina. Et maintenant, leur message, c'est la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary ny afatra zay ambarany tsy mitsahatra dia ny amin'ny fiverenan'i Et Jesosy l'œuvre, Kristy. comme l'apôtre Paul l'a expliqué bien, il a dit, je vous ai épousé, Ary ny asa zay nazavainy Paoly apôstôly mazava tsara hoe apakariko je ianao. vous ai fiancé à une épouse, Ataoko fofombadiko ianao. à un homme. Ataoko tonga Et je fofombadiny vous lehilahy anankiray présente ianao. comme un vierge pur. Ary amin'izay ianao dia asehoko amin'ny tahaka ny Et virginy c'est ça, madio. c'était l'œuvre de l'apôtre de préparer Zany asa izany no asan'ny apôstôly anomanana ny les olona. épouses pour Jésus-Christ. Anomanana ny fanambadiany Et Jesosy il Kristy. nous les a prêché que c'est même Jésus qui est monté au ciel après qu'il a accompli notre rédemption, il viendra aussi la même chose du ciel. Ary ny anjely avy any an-danitra mihitsy no nanambara hoe iny Jesosy zay napakarino ny an-danitra niala taminareo ka nahavita amin'ny fanavotana anareo iny mbola ho hitanareo tahaka ny nahitanareo azy Et indray. voilà, le jour de la mariage de l'agneau est venu. Hoy ny teny hoe tonga ny andro fampakaram-badiny Et zanak'ondry. son épouse s'est préparée. Ary efa vonona amin'izany ny apakariny. Et dans le parabole des vierges, il nous montre aussi les vierges qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage. Hoy ny teny eo amin'ny Matio 5:25 hoe ireo zay niomana ka vonona dia niara niditra tamin'ny mpanambady. Si vous étudiez attentivement le message et l'œuvre des apôtres de Dieu dans la Bible et dans l'acte des apôtres, Raha mba ianaranao tsara mantsy ny asa sy zay nataon'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly eo, c'était une chose qui brûlait leur cœur et une chose qu'on travaillait pour. zavatra anankiray ihany nampirehitra ny fony ary zavatra anankiray ihany nikelezany niaina ny asana. De préparer des âmes pour l'éternité. Dia ny anomanana fanahin'ny olona ho amin'ny fiainana De mandrakizay. fiancer des âmes pour une épouse Jésus-Christ. Hanao ny fanahin'ny olona fofombadiny Jesosy Kristy. C'était de préparer des âmes pour la deuxième retour de Jésus-Christ. Fanomanana fanahin'ny olona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy Et Kristy. toujours on dit, sauvez-vous de cette génération et préparez-vous. Ary mandrakariva ny antsiny hoe mantsiry anareo amin'ny ratsy amin'ity taranaka andray mainty ary miomana. Alors maintenant le message de l'évangile, c'est la deuxième retour de Jésus-Christ pour prendre son épouse au ciel. Ny afatry ny filazantsara ary dia izao Son fiancé. fanomanana ny fofombadiny Jesosy Kristy amin'ny fiverenany indray.
dans l'Acte des Apôtres chapitre 1, nous avons lu que les anges ont dit, cet même Jésus qui est monté au ciel, sûrement, il viendra la même chose qu'il est monté. Ao amin'ny asan'ny apôstôly voalohany andiny faraparany ao nefa nanambaratsika teo fa eny Jesosy zay niakatra ho any an-danitra iny dia azo antoka mihitsy nivenany iny indray tahaka nahitanareo azy. L'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, il nous a expliqué comment ça viendra à la retour de Jésus-Christ. Ao amin'ny apokalypsy dia manazava amintsika koa anahoana reny fiverenany zany Jesosy zany. Et dans plusieurs places, dans Jacques le chapitre 5, ary eo amin'ny Jakoba toko fahadimy ihany koa dia misy manambary zany. verset 7 et 8, les apôtres disaient toujours aux fiancés de Jésus-Christ, patientez-vous pour la retour de Jésus-Christ. Dia ambaran'ny apôstôly eo hoe mareta tsara mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Et dans 2 Pierre 3,12, il disait toujours aux fidèles, regardons-nous et attendons-nous toujours la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary amin'ny Petera koa dia ambarany mandrakariva hoe aoka hibandina isika ka hiambina mandra-piveriny tompo. Jésus lui-même l'a mentionné qu'il ira et il va préparer une place et il viendra de nouveau pour nous prendre. Jesosy tenany mihitsy ange no nilaza hoe andeha aho ka namboatra fitoerana anareo ary ho avy indray ka haka anareo ka any amin'izay toerako no hisy anareo. Alors c'est un message vivant et vital et très important, le message de la retour de Jésus-Christ pour son vrai fiancé. Tena afatra velona sady mananaina ity afatra ny amin'ny fiverenan'i Jesosy andray ny fofombadiny sy apakariny ity. C'est l'espoir et l'attente de les vrais enfants de Dieu. Eo no fanantenana dia ny fiandrasana fiverenan'ny zanak'Andriamanitra. Et tous ceux qui étaient épouses, étaient fiancés à Jésus, et ils étaient prêtes, ils ont rentré dans le mariage et la porte était fermée. Koreo efa fofombadiny Jesosy ka vonina dia niditra tao amin'ny efitrano fampakaram-bady ary nidina ny varavarana. Sûrement il viendra, les anges a dit. Azo antoka mihitsy fa ho avy izy hoy ny anjely. Et pourquoi il viendra? Nahoana ary izy no avy? Il viendra pour son épouse. Ho avy izy apakatra Parce zay que ny l'apôtre nomana. il dit le mariage de l'agneau est approché. Satria hoy ny apôstôly hoe efa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Et maintenant, qu'est-ce qui est l'œuvre de l'épouse? Inona ary zao no asan'ireo olona miomana? De se préparer pour ce grand mariage. Zao ny miomana sy ny hovonina ho amin'izany fanambady Le zany. parabelle de 10 vierges, il dit 10, ils étaient pour se préparer. Mais il y avait 5 sages et il y avait 5 autres qui n'étaient pas sages. Ny fanoharana ny amin'ny virjinina folo dia milaza hoe folo izy ireo kanefa ny dimy dia adala fa ny dimy no endry. Alors maintenant, on peut diviser le monde dans 2 sections, dans 2 catégories, dans 2 genres de peuples. Zao ankehitriny zao ary zao ankehitriny zao dia azo zaraina roa ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. L'épouse de Christ, les préparés, Ny fanambadian'ny zanak'Andriamanitra ireo efa niomana et les non préparés, ary ireo tsy mba niomana qui ne sont pas l'épouse de Christ. zay tsy mba fofombadin'ny zanak'Andriamanitra. Il n'y a pas 3 genres de personnes dans ce monde. Tsy mba misy karazany telo akory eto amin'ity zao tontolo zao ty. Il y a ceux qui sont prêts à rentrer dans le mariage et ceux qui ne sont pas prêts à rentrer. Fa izao ihany zay vonina hiditra ao fampakaram-bady sy izay tsy vonina. Il y a ceux qui sont l'épouse et il y a les autres qui sont les enfants du diable. Tsy misy afa-tsy ireo zay atao hoe fofombadiny sy ireo atao hoe zanaky ny devoly ihany. Et la parole de Dieu dit que la porte était fermée. Roy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nihidy ny trano. Il était fermé. Nihidy. Et une fois Jésus a dit qu'il se sera comme ça dans la fin du monde, quelques-unes. Zay niomana dia niara-nidy. Alors ça nous montre qu'il y a des peuples qui sont prêts. Hitatsika ary amin'izany fa misy olona vonina Et il y a des préparations à faire. ary misy fimanana amin'izany fahavononana zany. Et qui est-ce qui sont ceux qui sont prêts? Iza azy ireo vonina Et ireo qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt? ary inona ny nataony nahatonga azy ho vonina. C'est une chose très importante. Tena zava-dehibe io. Le bon marchand toujours de temps en temps examine ses livres, examine son capital, examine ses produits, examine son bénéfice et son perte. Ny olona mpivarotra zay tena manana fahendrena dia mandinika mandrakariva ny fandehany varony, ny entam-barony,
ny vola ampiasainy sy zay rehetra momba ny varotra ataony Mais ce qui n'examine pas, fa ireo zay tsy mba mandinika ny il ataony les laisse comme ça qu'après beaucoup des années, il va examiner un jour. ka manao baranahika aho rehefa afaka taona maromaro anirina de odinioko ny raharahako Il trouvera des grandes choses qui va les rendre tristes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent et on devient bankrupt. de any eo arina any voadinika zay nataony ka ho hitany fa miteraka faty antoka ho azy ka ilazana azy hoe bankropotra aho zany C'est pour ça Jésus, il a dit une fois dans la parole de Dieu, préparez-vous parce qu'un temps que vous ne connaissez pas, votre maître retournera. zany matsy no nanambarany jesosy ndray mandeha hoe miomany nareo fa amin'ny fotoana zay tsy fantatrareo de ho avy ny tomponareo Et il faut un temps que vous ne savez pas, il viendra comme les voleurs qu'ils viennent dans la nuit sans préavis. ho avy tahaka amin'ny fiavy mpangalatra ny andro ny tomponareo de amin'ny fotoana zay tsy fantatrareo Il faut examiner notre préparation et être sûr de notre préparation. ao ka ry tompoko samy indinika izany fiomanana zany Il zao y a un point très important dans les paraboles des 10 vierges. Voyez les 5 fous, ils croyaient qu'ils étaient prêts, mais en réalité, ils n'étaient pas prêts et ils ne sont pas rentrés et les portes sont fermées une fois pour l'éternité. mesy zavatra tokony ho maritika tsara eto amin'ity fanoarana ity ny amin'ity fahavonona ity zay hitantsika andreo 5 zay nihevitra ny tena mba vonona ihany ko kanjo no tonga tokoa tsy vonona kory izy ary rehefa nikatona ny varavarana de tsy misokatra intsony mandrakizay Si vous étudiez la situation spirituelle des gens, il y a des gens qui sont vraiment dans le vrai chemin et qu'ils sont sûrs, 500%, ils sont prêts et ils rentreront dans le mariage. raha mba dininao ny lalana len'ny olona de reo zay olona nahita ny lalana marina ka mahazo antoka ny amin'ny famondena azy 500 isanjato no azahoany zany de ho azo antoka fo tafiditra Il izy y a des autres qu'on croit qu'on est prêts et on est préparé, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment prêts et ils ne sont pas rentrés. Ce sont les 5 vierges fous. fa mesy sasany kosa zay mihevitra ao amin'ny fahalalany sy nieritreretiny hoe mba nisany vonona ihany izay kanjo tsy vonona velively izy fa ao anatin'ny kilasin'ilay virdine 10 Et adala la troisième classe, les autres qui ne connaissent pas même qu'ils sont sauvés et ils ne connaissent rien, point de vue du salut, comme vous savez beaucoup, ça se trouve, les chrétiens nominales partout autour de vous. ary ilay kilasy fahatelo kosa de lay olona hoe anarany fotsiny maha kristianina azy ary ataony ara-pombo zany ary hitanao be de be manodidina anao re karazan'olona Demandez-les ireny des questions, est-ce que vous êtes prêtes? mba antanio kely azy ange ny teny fanontaniana hoe Est-ce que vous vonona êtes venao sauvés? movovonjy venao Il dit non, on ne sait pas. de anambara aminao izy hoe tsy fantatry zany Ça, c'est la troisième catégorie. ireny ilay kilasy fahatelo La deuxième, des autres qu'on croit qu'on est religieux Yes. et on croit qu'on est dans le vrai chemin, mais en réalité, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de l'huile. reo faharoa kosa de le milaza ny tenany hoe vonona de vonona izay anananay zao sy zao ka tsy fantany fa tsy manana ilay solika akory izy Et l'autre catégorie, la première, qu'ils sont vraiment prêts, ils connaissent vraiment le chemin, ils sont vraiment babonzi, ils connaissent 500% et on a l'huile, le Saint-Esprit en eux. Alléluia. ary ilay karazany voalohany de lay olona mahazo antoka ny amin'ny tenany mihitsy ny amin'ny famondena ka 500 isanjato no ahatsiarovany zany ireny no vonona Solomon a dit un verset très important dans le livre de Proverbes. hoe solomon no amin'ny andininy lehibe anankiray ao amin'ny bolanao hoe Il a dit, il y a un chemin qui se voit devant les gens que c'est le vrai chemin, mais la fin, c'est la destruction. mesy lalana zay veriny olona tao maro reo i solomona kanefa ny farany zany de fanravana Maintenant, dans cette génération nous vivons, il y a beaucoup de christianisme, mais ils ne sont pas l'épouse de Christ et ils ne sont pas prêts à rentrer et ils ne seront pas rentrer et la porte sera fermée. am'izao taranaka andray mena iarahantsika izao de misy olona mihevitra fa vovonjy izy ary hoe tena fofombadiny jesosy kristy marina kanefa rehefa tonga ny andro de hikatona amin'ny ny lanitra ka tsy ho tafiditra izy Voyez les 5 fous, ce n'étaient pas des hommes vices. zareo angely tsy virdina 10 adala tsy hoe olona Non, ratakory ils izy avaient les habits de mariage. fantany tsara ny fitafiana ilaina am'izany Ils se croyaient qu'ils sont prêts. de mino izy fa vonona Actuellement, ils sont sortis pour rencontrer. tamin'izay de nivoaka izy mba hiaona amin'ny mpapakatra
Mais il manquait l'huile. fa ny zavaratsy ampy tao aminy dia ny solika. Et manquait l'huile de brûler continuellement dans leur vie et dans leur cœur. Koa rehefa tsy nanana solika izy dia tsy nisy firetana nytoy tao amin'ny fiainany. Et il ne pouvait pas rentrer dans le mariage. Koa tsy afaka hiditra ao fampakaram-bady izy zany. Voyez, alors, examinez-vous votre vie et examinez le christianisme que vous voyez entre ces trois catégories. Dinio kely ny fiainanao sy ny fiainan'ny kristianina amindreo karazany telo ny lazaitsika ireo. Ceux qui sont prêts et on a l'huile et le Saint-Esprit et une assurance continuelle et le feu du Saint-Esprit brûle et l'huile de Dieu brûle dans leur cœur, brûle et donne la vraie lumière. Ireo zay vonina dia ireo zay manana fanala misy solika amin'nyrehitra ndrehitra opone amin'ny alala fanahy masina ary mitoy ny irehetany zany. D'autres qu'on a les formes extérieures et même on a la connaissance qui signifie par la lampe. Ny sasany kosa zay fombafomba ivelany fotsiny ka hoe mba nanana fahalalana izay midika an'izany dia ilay lalampy. Ils croyaient qu'il va rentrer. Mino izy fa ho tafiditra. Mais il n'y avait pas de l'huile et ils sont pas rentrés et la porte était fermée par Dieu lui-même. Koa satria tsy nanana solika izy dia tsy tafiditra tao ary efa narindrina ny trano ka Andriamanitra tena mihitsy nanidy azy. La troisième catégorie, vous les trouvez par les milliers chez les matis, qu'ils ne savent pas même qu'ils sont sauvés, et ils ne savent pas même rien du tout. Ilay kilasy fahatelo kosa dia izay hitanareo any fiangonana maty zay tsy mahalala akory ny amin'ny fahamonjena azy, tsy mahalala nininany amin'izany. Ce matin, j'essaye par l'esprit du Saint-Esprit de faire une examination complète pour chaque cœur et pour chaque vie. Zao marainy zao ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mampandinika anao ny tenanao sy ny fiainanao aho. Ils disent la parole, ils s'est préparé et ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés. Alors il y a une préparation, il y a des vrais prêtres. Dia hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy hoe niomana ireo ka ireo izay vonina dia niditra. Pour être prêtre, Mba tonga antsika ho vonina ary il faut passer par une opération par le Saint-Esprit. dia tsy maintsy misy asa ataon'ny fanahy Il masina faut amintsika. passer par ce que Jésus a commandé et a dit définitivement. Vous devez être né de nouveau ou vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dia tsy maintsy mandalo amin'ilay didiny Jesosy Kristy anankiray manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao vao mahazo mahita amin'ny Il fanjakan'Andriamanitra. faut être renouvelé par le Saint-Esprit. Tsy maintsy avozy ny fanahy masina. Ils disent la parole, tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné puissance de devenir enfants de Dieu, ce qui était né pas par la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par Dieu. Fa hoe ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mihinny ny anarany dia ireo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa Il y nateraka a des Andriamanitra. personnes, on vous dit, on vous préparera le ciel, portez votre bébé, on va le baptiser, parce que s'il va mourir, il va rentrer à l'enfer. Dia misy olona mamitaka anareo ka manao hoe mba ento reny zanakareo atao batisa fa raha maty alohany avy tamin'ny batisa nge izy dia ho any amin'ny elo Et e. après, on vous dit, maintenant, on vous a christianisé, et on écrit votre nom dans l'église, et on vous donne un certificat que vous êtes devenu chrétienne. Dia rehefa vita zany asa zany dia lazainy ianao fa hoe vita ny raha raha zao fa voasoratra amin'ny boky mpiangonana ny anaran-janakao ary iny ny certificat ka dia ho voavonjy On izy. mettra une firane dans votre main et une Bible, et on vous apprend un peu dans l'école quelque chose religieuse. Dia angamba mba omena firana sy baiboly eny an-tananao anao dia ampianarina fombafomba mpivavahana any ampianaranao ihany koa. Mais ça, ce n'est pas les préparations qui fait rentrer l'homme dans le centre des ciels. Kanefa tsy izany velively ny fanomanana ny olona ho tonga any ampovoan'ny lanitra akory. Mais Jésus a dit à Nicodémos, vous devez être né de nouveau. Fa hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy tsy maintsy ateraky indray ianao. Vous devez être né par Dieu. Tsy maintsy ateraka Vous Andriamanitra devez ianao. être changé par le Saint-Esprit. Tsy maintsy hovan'ny asa fanahy Vous masina devez ianao. entendre la parole et être changé par le Saint-Esprit. Tsy maintsy mandre ny tenin'Andriamanitra ianao ka ny asa fanahy masina ny Tous manovanao. ceux qui l'ont reçu, Zay rehetra nandray azy reçu Jésus comme sauveur personnel. nandray any Jesosy ho mpamonjy ny tena manokana zany. Après une connaissance de la parole de Dieu, Aorianany fahalalana ny tenin'Andriamanitra nolazaina et azy après entendre la parole de Dieu, sy narenesany zany et repentir de tout leur cœur, ka ibebany amin'ny fony et marina tokoa changer leur vie. iovany amin'ny Et après, tenandraty. ils sont nés pas par la volonté de leur père et leur mère et leur homme et un homme, mais ils sont nés de Dieu, la parole dit. Ka aorianan'izay tsy dia hoe nateraky ny olona izy na ny sitrapon'olombelona fa hoy ny teny hoe nateraka Andriamanitra izy. Et votre préparation pour rentrer dans le ciel
c'est une œuvre, c'est une chose que Dieu même doit faire en vous, mon cher ami. Koa ny fanomananao tonga any ampovoan'ny lanitra ary afaky malala dia fanomanana Andriamanitra anao mihitsy amin'ny fiainanao. Et on va lire une verset dans le livre des Éphésiens. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus fait pour son épouse. Hoetantsika ao amin'ny Efesianina zay ataon'ny tompo ny amin'ny ty-apakariny ity. Chapitre 5, Efesianina toko 5, versets 25 et 26 et 27. Mendeha ny 5 ka hatramin'ny 7. Il explique exactement aussi notre message, que nous sommes l'épouse de Christ. Azavainy tsara zao afananazeny amitsika zao fa isika no apakarin'i Kristy. Et comment le Seigneur lui-même va vivre cette opération dans nous, il va nous représenter. Ary nanahoana nge no fomba fiasan'ny tompo tamitsika abaribarintsika eto zany. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy mba masina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisino any tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy tsiny, tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Jésus a dit à Pierre, si je te lave pas, tu n'as pas aucune partie dans moi. Oi Jesosy tamin'ny Petera hoe raha tsy mety ho sasako anao dia tsy manana anjara amiko. Si Dieu ne fait pas un miracle dans votre cœur de vous renouveler par le Saint-Esprit, raha tsy manao fahagagana ao am-ponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavoazana fanahy masina, si vous n'êtes pas changé par la puissance du Saint-Esprit, raha tsy mety ho van'ny herin'ny fanahy masina ianao, vous devez premièrement entendre son message, repentir et accepter Jésus-Christ. Zany hoe tsy maintsy mandray ianao zany dia mibebaka dia mandray an'i Jesosy Kristy. Et lui-même va faire le miracle de vous faire naître de nouveau. Ary izy tenany mihitsy manao fahagagana anavao anao. Et après vous serez son épouse. Ary aorianan'izay dia ho Il fofombadiny y a ianao. une robe de mariage que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Elle dit, et voilà, sa femme s'est préparée et elle a mis son robe qui était de lin et qui c'est le blanc. Et ça, c'est l'œuvre de la justice des saintes. Efa novakitsika fa misy akanjo manokana mihitsy dia hoy izy hoe rongony fotsy madinika madio mangatsakatsaka zany no asan'ny fanahy masina. On n'est pas sauvé parce que nous sommes christianisés par nos parents. Tsy hoe voavonjy isika satria efa nataon'ny ray aman-dreny tsy hoe kristianina. On n'est pas sauvé parce que nous sommes bons ou nous faisons de bonnes œuvres. Tsy hoe voavonjy isika satria tsika tsara na manao asa soa. Mais il y a une préparation qui doit être faite dans nous, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie. Fa misy fanomanana kosa tsy maintsy atao anatin'ny fanahytsika, ny fotsika sy ny fiainatsika. Il y a une robe de mariage que Jésus seulement peut vous donner. Misy akanjo manokana ho an'ny mpanambady izay omeny Jesosy Et ça, tenany. c'est la robe de sa justice qui doit vous couvrir et couvrir votre péché. Io dia ilay akanjon'ny fahamarinana zay maharakotra ny fahotanao rehetra. C'est tout ce que l'on reçu, il les a donné puissance de devenir enfants de Dieu. Ireo zay nandray azy ihany nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. La parole de Dieu disait, Abraham a cru Dieu, elle était comptée pour lui comme une justice. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisaina ho fahamarinana zany. Alors, pour être préparé, Mba ny manana antsika ary, est vraiment préparé, mba havonina il antsika faut que vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel. dia tokony handray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenanao manokana ianao. Acceptez ce qu'il a fait pour vous sur la croix de Calvaire. Raiso ho anao mihitsy zay nataony teo amin'ny hazo jaliny Kalvari. Prendre sa robe de justice et couvrir votre péché et toute votre vice par la robe de justice de Jésus-Christ. Raisy ny akanjony fahamarinany mba handrakotra ny fahotanao rehetra sy ny ratsy zay nataonao. Et ça, on reçoit dans la nouvelle naissance. Ary zany dia raisinao eo amin'ny fahaterahana Et indray. aussi, c'est appliqué sur nous après le baptême, parce que la parole de ceux qui sont baptisés en Christ, on a mis Christ. Arak'izay voalazany amin'ny fahataterahany badisa hoe ireo zay natao badisa dia tonga ao amin'ny Jesosy Il y a une Kristy. robe de mariage. Misy akanjo mifampakaram-bady eto. Et il y a l'huile aussi qui doit brûler dans notre lampe, dans notre cœur et dans notre esprit. Ary misy solika koa zay tokony hirehetra ao am-potsika, ao amin'ny fanahytsika, ao amin'ny tenatsika. Et ce n'est pas une religion pour 2-3 jours qu'il brûle un peu les lampes et après l'huile parte et ce n'est pas remplacé de nouveau. Mais ça doit brûler jour et nuit continuellement jusqu'à la retour de Jésus-Christ et vous pouvez rentrer dedans. Ka tsy ilay fivavahana malady reraka namaty eo anatin'ny 3 andro monjy
fa ilay fivavahana amin'ny rehetra mahatra tahaka ny solika mandra-piveriny Jesosy Le Kristy. christianisme, ce n'est pas la religion de dimanche matin, mais la religion de 24 heures dans le jour. Ny maha-kristianina akory tsy de ilay adiny vitsivitsy roa na telo anatin'ny maraina fa ilay mandritry ny androm-penina rehetra mihitsy. Je veux que vous remarquiez bien dans cette parabole, ils avaient un peu de l'huile avant, mais l'huile est parabole, ils avaient un peu de l'huile avant, mais l'huile était utilisée, mais on ne l'a pas remplacée encore. Et Jésus est venu et ils ne sont pas rentrés. Teoko ny ahafantaranareo izay voalaza amin'ity fanoarana ity fa mba nanana solika ihany eny izy ireo fa tsy nitoy ny faharetany fanadilany. Les 5 fous ne se prendraient pas dans les catégories mâles, mais ils sont des personnes qui faisaient des efforts et aussi croyaient qu'on va rentrer. Reto virdina dimy adaly reto ny akory tsy ao anatin'ny kilasan'ny olona ratsy fa mba atao anatin'ny kilasin'ny olona tsara ihany kanefa hitatsika izay nahazo azy. Cette parabole nous montre, mes frères et sœurs, que nous devons avoir l'huile continuellement et être prêts à n'importe quel moment que nous mourons ou que nous partons de ce monde. On rencontre Dieu de suite. Te fanoarana ity dia mampiomana antsika mazava tsara fa tokony ho vonona mandrakarivotsika na amin'ny fotoana toinona na fotoana toinona vonona eona amin'Andriamanitra. C'est une préparation qui doit être continuellement. Fanomanana maharitra. Vous êtes prêts et après rester prêts et avoir l'huile dans votre réservoir jusqu'à le moment que l'archange va donner le bruit et Jésus va apparaître dans l'air. Vonona ianao zao ary mijanona ho vonona mandra-piavin'i Jesosy Kristy ka isy ahony eny amin'ny abakabaky ny C'est pour raona. ça Jésus a dit, ça viendra comme un voleur dans la nuit. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Zany matso ny lazany Jesosy tenany hoe tahaka ny fiavy mpangalatra amin'ny alina ny fiavy ny andro ny zanak'olona ka aoko vonona sy iambina ianareo. L'apôtre Paul, Pierre, il a dit, si les justes, avec effort, ils sont sauvés. Où est-ce que les pécheurs vont apparaître? Ny apôstôly Petera koa nilaza hoe raha ny marina ary rasaika tsy voavonjy aiza nisy ahony tsy marina Et amin'izany. il y a des choses qu'on doit faire et obéir à la parole de Dieu pour maintenir l'huile dans notre lampe. Misy zavatra tsy maintsy atao sy akatoavina amin'ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika mitahiry maharitra ny solika Il y ao a anatin'ny une lampa. préparation. Misy fiomanana. Ce n'est pas obéir une fois ou deux fois quelques paroles de Dieu et après finissez par ça. Tsy hoe ny makatoy indray mandeha na indroa ihany ny tenin'Andriamanitra dia vita an'izay akory. C'est une vie continuelle qu'on doit vivre avec Christ jusqu'à son arrivée. Fa fiainana mitoy amin'ny fankatoavana mandra-piveriny Jesosy Kristy. Et obéir tous ses commandements. Mankatoy ny Je didiny vais vous rehetra. demander, est-ce que vous êtes prêts, mon cher ami? Dia manontany ianao azo ary afa malala vonona ary ve ianao. Est-ce que vous êtes prêts? Vonona ve ianao Est-ce zao? que vous êtes nés de nouveau? Efa nateraka indray ve ianao? Est-ce que vous êtes chrétien par vos paroles ou vous êtes chrétien par le Saint-Esprit qui vous a changé et qui vous a fait de nouveau? Moa kristianina tamin'ny alalan'izay nataon'ny ray aman-dreninao va ianao sa tamin'ny alalan'ny nataon'ny fanamasina taminao ka nateraka indray? Qu'est-ce qui est votre espoir dans l'éternité? Enona re mba fanantenanao ny amin'ny fiainana mandrakizay e? Chrétien extérieur Kristianina ivelany ve? ou en réalité vous êtes né de Dieu? Sa kristianina marina ka nateraka Vous Andriamanitra êtes mihitsy changé complètement. no vana tanteraka Vous mihitsy. avez reçu Jésus dans votre cœur. Efa nandray ny Jesosy ao am-ponao ao Et il vous a donné la puissance de devenir enfant de ka Dieu. izy no nanome hery anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Est-ce que vous êtes prêts comme ça? Vonona tahaka izany ary ve ianao? Ça, c'est la première préparation. Eo ny fanomanana voalohany Votre préparation. ary ny fanomanana antsika. Est-ce que vous êtes baptisés? Moa vita batisa marina va Ne ianao? changez pas la parole. Aza hovana reny teny C'est très importante. tena zava-dehibe Si vous mantsy. n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas prêts. Raha mbola tsy natao batisa ianao dia tsy vonona zany. Ne vous faites pas des sous à vous-même. Aza mamitaka ny tenanao re. La parole de Dieu dit clairement, tous ceux qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ne changez pas la parole de Jésus. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny filaharany. Si vous refusez, vous avez honte d'obéir la parole de Dieu, je vous dis franchement,
aujourd'hui, le dimanche, et Dieu est témoigne sur ma parole, vous n'êtes pas prêts à rencontrer Dieu et vous ne rentrez pas s'il vient ce soir. Raha mandany tsy bebaka ianao ka tsy atao badisa tsy ovondena mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy vonona ianao zany ko raha ho tonga izy dia tsy amin'ny fahavonona velively ianao. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Tsy misy fanamboamboarana akory ny Vous tenin'Andriamanitra. avez déjà inscrit. Raha tahiny efa nisoratra ianao J'ai dit oui, vous êtes prêts. dia lazaiko tsotra aminao fa vonona ianao Parce zany. que vous avez décidé dans votre cœur d'obéir. Ko efa vonona ao am-ponao ianao fa haka-to. Ça, c'est accepté comme action exactement faite. Izany dia raisina sady tahaka ny asa efa natao taminao Mais si koa. vous êtes peureux et honte de Jésus, Fa raha saritahotra ianao ka menetrany et vous amin'ny êtes Jesosy convaincu que le baptême d'enfant, ce n'est pas biblique, c'est contre la parole de Dieu, et vous refusez d'être baptisé, je vous dis ce matin, vous n'êtes pas prêts, et s'il viendra aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer. koa raha resy lahatra ireny badisan-jaza ireny ianao fa badisa ireny ka manohitra ny tsy atao badisa ianao zao no lazaina aminao tsy vonona ianao ary raha ho tonga izy dia ho hitanao zavatra azo anao fa ratsy. Votre refus d'être baptisé, c'est un signe que vous manquez l'obéissance de la parole de Dieu, et vous avez honte de Jésus, et vous donnez l'honneur pour l'homme et les formalistes. Ny fandavanao tsy atao badisa dia famantarana izany fa ny fanaraha-pomba no arahanao ary menatra ny olombelona sy ny Il fombafomba y n'olombelona a un ianao. verset livre d'Apocalypse, Ao amin'ny apokalypsy dia misy teniny anankiray. et je ne me rappelle pas le chapitre, mais il dit, et tous ceux qui sont peur Hoe izy hoe zay matahotra de l'homme, zay matahotra olombelona. peur, qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Hein? Et 21, 8, je crois. Apokalypsy faraky amby roapolo ny andininy fahavalo. Non, honey. Oui, oui. Oui, 21, 8. Fearful, oui. Et ceux qui ont livre d'Apocalypse, Ao amin'ny apokalypsy dia misy teniny anankiray. et je ne me rappelle pas le chapitre, mais il dit, et tous ceux qui sont peur Hoe izy hoe zay matahotra de l'homme, zay matahotra olombelona. peur, qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Hein? Et 21, 8, je crois. Apokalypsy faraky amby roapolo ny andininy fahavalo. Non, honey. Oui, oui. Oui, 21, 8. Fearful, oui. Et ceux qui ont peur, vous avez peur, qu'est-ce qu'il va dire le mati? Reo zay osa matahotaho foana. Qu'est-ce qu'on va dire les autres? Inona reny nolazain'ny olona raha atao ao ao. Peur que vous changez le baptême de votre ancêtre. Inona reny lazain'ny olona raha lazay hoe manova ny batisan'ny razana ao. Peur des paroles et critiques de l'homme, mais n'a pas peur d'obéir Dieu. Matahotra ny fanakian'olombelona fa tsy matahotra ny fankataovana an'Andriamanitra. Si vous êtes un de cette catégorie, vous n'allez pas rentrer. Marquez ma parole bien. Raha ao anatin'io karazan'io anao tsy ho tafiditra anao tady zio tsara ny teniko ranga. Disons. Fa ny osy sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy sy ny mpandanga rehetra dia any anjarany any amin'ny farimy rehetra fisolofara zany ny fahafatesana faharoa.
Alléluia. Avez-vous peur? io osana matahotahotra Va io dire, inona reny izay ny olany amiko cherchez l'honneur de l'homme. tato ny voninahitryolombelona Vous anao ne amizay rentrez pas, vous n'êtes pas prêt. tsy ho tafiditra anao tsy vonina anao zany Voilà, nous avons lu les listes. efa mivakitsika tao ny lista be dehibe Est-ce que vous, et la parole de Dieu, tout ce qui était prêt, on a rentré. hoe ny tenin'andriamanitra hoe zay vonina niditra Est-ce que vous payez votre dîme? efa mba naloanao ve mifafolokarenao ary Si vous refusez d'obéir la parole de Dieu, raha lavinao ny tsy vous akatodidin'andriamanitra ne payez pas votre dîme, vous ne rentrez pas. fa tsy alohanao mifafolokarenanao tsy ho tafiditra ianao Vous n'êtes pas prêt encore parce que vous n'obéissez pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas prêt. satria tsy mbola makatoy ianao dia tsy voniny ianao zany Ce sont des préparations qui sont importantes et utiles pour préserver l'huile dans notre lampe continuellement jusqu'à le retour de Jésus-Christ du ciel. tena fanomanana lehibe sady mahasoa mihitsy ny azahotsika mitahiry ny solotsika ao anatin'ny fanalatsika mandra-piveriny jesosy ho avy eny amin'ny rahona Quel est le signe que vous êtes prêts? inona ary zao famantarana fa Si vony ianao vous n'obéissez pas la parole de payer le dîme et de baptiser, quel signe que vous avez un vrai foi dans cette parole si vous avez peur de l'obéir et vous n'avez pas foi de l'obéir? ko raha sy tatera tela zaina hoe Ne mino rentrez pas. mino an'andriamanitra ianao kanefa ty arahanao zay lazain'ny tenin'andriamanitra ny amin'ny badisa kory azy dia mandeha amin'ny finoana diso ianao ary tsy ho tafita mihitsy ianao Marquez bien les 5 vierges fous, c'était pas des personnes vices, mais c'était des personnes religieuses avec toutes les choses extérieures parfaites, mais ça manquait l'huile. mba mariry tsara ngereto virgine dimy adaly reo tafantaranao azy tsy olona ratsy ane kory fa ara-dalàna dododolona ny fitafinina ny zavatra netiny fa zay tsy nananany dia tia ny solika ihany tsy Et si vous natapirana avez vraiment l'huile, vous avez un cœur qui brûle et qui cherche à obéir la parole de Dieu. Vous n'aurez pas patience de rester une autre semaine sans inscrire à être baptisé. ko raha marina ny solika marina ianao dia tsy hiaritra kory ianao na dia herinandro monja aza hisoratanao androsonao amin'ny badisy Si vous êtes vraiment né de Dieu et vous êtes donné le droit de devenir enfant de Dieu, vous obéirez la parole de Dieu plus que tous dans ce monde et vous allez payer votre dîme, vous allez être baptisé tout de suite. Alléluia, alléluia. ko raha tahiny tena nateraky indray marina ianao ka hakatoan'andriamanitra ka ho atao badisa ka ando fafolokarenao zay ianao ny tena tonga ao amin'ilay voalaza teo hoe nateraka indray Nous devons être prêts continuellement parce que la mort peut venir à chacun de nous pour les jeunes et pour les vieux aussi. tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fahavononana mandrakariva isika satria ny fahafatesana dia ho avy ho amin'ny zaza sy ny tanora ary ho amin'ny miantitra ihany koa Alléluia. Vous savez, il y avait je crois que c'était 10 jours passés, il y avait une femme qui assistait à cette réunion ici. misy vehivavy ngamba folano lasa io rangahy tonga teto fivoriantsika Elle n'était pas très vieille, je crois un peu passé, peut-être 50. tsy dia antitra loatra io rangahy fa ngamba dimapolo taona eo Tombée malade dans la nuit. narary izy ny aliny On a porté le docteur. nentina ny dokotera C'est venu le lendemain, il y avait un petit signe qui est bien. ny afaka aprity dia misy famantarana kely Je ne me rappelle pas combien le soir, un des jours, tout de suite passé de ce monde. dia hoe tao tsara izy kanefa ny tao anatin'izay mpimasy monja dia maty Ça peut arriver à n'importe lequel de vous. mety ho tonga na amiko na aminao koa ne tahaka zany C'est pour ça que Jésus vous conseille de soyez prêts un moment. Il ne peut pas dire une année ou un mois, mais il dit un moment que vous ne savez pas. Le Fils de Dieu va retourner. Alors c'est une préparation pour chaque moment de notre vie. zany mahatsy no anambarany tompo amin'ny vatana hoe ho avy izy ary tsy voalaza ny volana na ny andro na ny fotoana fa izao ihany amin'ny andro zay tsy afantaranao ary zany milana fiomarana Examinez maintenant votre livre. dia neo tsara ary zao miboky mitenanao Avant que vous ouvrez votre yeux dans l'enfer. alohan'ny airatany masinao ka efa ny amin'ny elo Et anao ça sera trop tard. ka ho tratra aoriny ianao amin'izay La parole de Dieu dit et la porte était fermée. hoe ny tenin'andriamanitra hoe dia narindrina sy nidina Et dans varavarana le temps de Noah, tahaka ny tamin'ny andro noako il a prêché. nitory eny Il eno a ahy montré le vrai chemin. nazavainy tamin'ny olona zay zavatra ho azy Mais les formalistes, kanefa ny olona dia tia ny ils aimaient fombafomba le ny chemin large. tendy amin'ny lala malalaka ny Ils olona aimaient le chemin qui ne trouble pas leur conscience. tia nina andeha amin'ny lalana zay tsy mandelingelina ny Qui fietseretany n'activait pas leur vie. tsy tena masina ny fiainany Le izy chemin qui ne touche pas leur poche.
ny lalana zay tsy mikasikaasika ny et qui volany, ne touchent pas leur orgueil d'être baptisés. zay tsy mikasikaasika ny avinaviny sy ny reka ty azahoana manao Jésus batisazy, est venu. dia tonga nitondra drano. Il les a pris tous. Dia azo daholo izy Il rehetra. a pris le professeur de théologie. Tratra atao daholo ny mpampianatra Il teolojia. a pris le professeur de sciences. Rakotra ataoko intsony mpampianatra Il siansa. a pris les intellectuels Safotra ataony pour manam-pahaizana. constituer une religion de leur tête. Ireo zay nanoro ny fivavahana araky ny sainy. Mais on a refusé d'obéir la simple parole de Dieu. Fa nandady tsy akatony tenin'Andriamanitra tsotra. Et le déluge est venu. Tonga nitondra drano. Il les a détruits tous. Ary safotra daholo izy Et rehetra. on a tapé à la porte. Fa dia nandondona tao ambaravarany Mais la fiara. parole de Dieu dit, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arc. Fa hoe ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tenany mihitsy no nanakatona varavarana samby fiara. Jésus, il a dit, le Saint-Esprit était sur lui de prêcher la bonne le jour, l'année acceptée et un jour de jugement, tout de suite. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe naniraka anay hitory ny teny fanafahana sy ny taona kasitrahana izy. C'est pas un jeu quand Jésus, de sa propre bouche, il vous dit, d'un moment que vous ne savez pas, soyez prêts par un moment que vous ne savez pas, le Fils de Dieu retournera. Et s'il retourne quand vous êtes prêts, vous serez perdus. Tena loka ny vavany tompo Quand vous mihitsy. n'êtes pas prêts. Tena loka ny vavany tompo mihitsy hoe miembena ianareo fa tsy fantatrareo ny fotoana sy ny ora zay verena. Ko raha tsy vonona ianao dia ho any fahaverezana La zany. vie éternelle, ce n'est pas un jeu, mes chers amis. Tsy kilalao akory ane ty fiainana Ce n'est pas mandrakizay ty un e. poupée qu'on peut jouer avec et l'échanger. Tsy sary bakoly zay azo lalaovina izy ty ka azo C'est un soloina. peu sérieux parce que il a coûté la vie de la Fils de Dieu. Fa tena zava-matahotra mihitsy satria niainy Et zanak'Andriamanitra s'il n'y ny a pas mpiarana anao. offert, Jésus n'aurait jamais venu du ciel pour être craché et frappé par des mêmes pécheurs. Ko raha tahiny tsy isy ny elo nahoana moa Jesosy nandaony lapany ka ho tonga tety ambony tany nororana sy nalamba raka sy ny kapahony mpanota. Mais parce que l'enfer est réel et éternel, il a accepté de venir et de souffrir pour nous sauver et nous faire son épouse. Satria marina sady misy ny elo ary mandrakizay ny fitoerana any dia tonga izy ka nanomana fofombadiny sy ny apakariny. La vie n'est pas sûre. Tsy azo antoka ny aina re. L'éternité peut venir aujourd'hui à n'importe lequel. Mety ho tonga amin'ny tsirairay avy amintsika niza Vous n'izao pouvez ny être mandrakizay. triste dans 2 minutes d'ici de cette monde. Ao anatin'ny 2 minitra monja dia mety tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony ianao. Est-ce que vous allez maintenant vous préparer ou vous allez laisser après? Moa ve iomana ianao sangatakandro? La porte était fermée. Hidy ny varavarana rangatakandro anao. Ouvre-nous, Seigneur. Amin'izay ianao vao voay tompo, voay re zay Voyez e. bien la parole des 5 vierges fous. Ils n'étaient pas des personnes qui ne savaient pas même bien le chemin. Ils savaient même comment prier. Ils disaient, ouvre Seigneur. Ils parlaient et ils priaient dans les églises. Jereo tsara angeny amin'ny ty fanarana dimy adaly ty fa tsy hoe dia adala tokoa ne izy tsy nay mivavaka fa mivavaka izy tompo voay zay. Ouvre Seigneur. Voay zay tompo. Mais une fois Jésus ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Kanefa rehefa akatony Jesosy mivaravarana tsy misy mahazo C'est manokatra pour azy ça il intsony. dit un moment que vous ne savez pas. Zany mila zany hoe amin'ny fotoana zay tsy fantatrareo. Si on vous dit dans 3 semaines, dans 3 jours, vous allez mourir. Fa raha lazaina aminao zao fa ho faty anao anatin'ny telo Ah, andro. vous allez régler votre problème avec votre femme. Amin'izay anao didinidinitsy ny zava-maniranao Vous amin'ny allez vadinao. régler votre problème avec votre mari. Fitainao dododolo ny zavatra rehetra amin'ny Vous allez vadinao. payer les dettes. Voalohanao dolo ny Vous trosan'olona. allez venir ici pour chercher de payer toutes les anciennes dîmes depuis que vous avez entendu la message. Vous devez encore toutes ces mois-là que vous n'avez pas payé, vous devez les payer. Mikarokaroko amin'ny compte rehetra anao andoafanao mifapolokaraina tsy voalohana fa ho very anao amin'izay. Alléluia! Peut-être vous serez malade, on ne pourra pas vous transporter, vous les maintenant je vais être baptisé, mais vous avez encore 6 heures à vivre. Ngambo ndray andro any arary anao ka amizay anao vao aniry no atao batisa nefa efa manatombotra Vous fahafatesanao. voulez mettre votre maison en ordre, Amin'izay anao dia andamindamina ny votre tokantranonao. étage en ordre. Ny lovanao ho alaminao. Ah, vous voulez être tous en ordre. Tianao ilamina zany vao andehanao. Mes chers amis, il y a quelque chose de plus important dans notre vie éternelle. Rehefa mahalala misy zava-dehibe tsy maintsy tokony ho atao zao hoe dia fiainana Et mandrakizay maintenant, c'est karakaray. la sagesse de préparer pour l'éternité. Et tous ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés dans le mariage. Ary zao ankehitriny zao ny fahendrena re dia niomana noho zany. Ary hoe ny tenin'Andriamanitra hoe ireo zay vonona ka niomana dia niaina ianao. Et c'est un genre d'un pneu qu'on peut mettre de l'air. Si vous tombez dans l'eau, ça flotte, ça reste sur l'eau. Vous n'allez pas rentrer. Oui, planche. Ary iny dia karazana fingotra zay tsofina
ka raha tahiny zany eny ambony ranomasina ny roplanina na ny sambo miletika de mitsikafona anao fa tsy miletika kosa misy an'le Il y finitra avait tompony un petit bateau qui traversait toujours un grand lac le sampokely zay miampita matetika amin'ity farihy anankiray dans l'Amérique. tany Amerika io Et il y avait un homme sage. kanesy olokely anankiray Toujours il avait son ceinture de secours avec lui. ary ny azy ilay fekibo azy tofona de nataony manakariva teny valahiny Les hommes, quelques-uns le critiquent. ny sasany tam'izay de nomey azy ka nanakiny Ça, azy vous avez ça sur vous. enina koty ataonao ragaty io ny Ah, ce sasany bateau, il a traversé plusieurs fois. C'est là qu'il a jamais tombé. efa mibetsaka mivezivezy teto hoe ty sambo ty nefa ny ambony tsy nisy lozany Il asa a dit, moi taminy je vais être ici. de hoe le ranga hoe ny azy de tiako noatoko azo Et ato il a traversé, mais toujours avec les ceintures bien sécurées. Un vrai bon ceinture qu'il a acheté et qu'il a payé un bon prix. de nivezivezy tahaka an'izany ny sambo ary de tsy nalany teny valahany ranga io ny azy ilay fekibo azo tsofona zay nividiny tamin'ny volany mihitsy ary tsara izy io Et un jour, une grande tempête, quand le bateau était dans le milieu de lac, est venu une grande tempête, il a tourné comme ça le bateau, et il était en danger, on a soufflé, le soufflet en danger. ndray andro zay raha teny ampivoan'ny farihy indrindra nisy sambo de nisy tafidrivotra maherika anampihodikoditra ny sambo Les deux capitaines disent, chacun, faites sortir votre ceinture de secours. ary naneno ilay siflet atsika siflet d'alarme ary hoy kapiteny sambo hoe sika rehetra aoka samy mivoaka daholo ka Mais là, il mety avait déjà prêt, alléluia. ny azy efa teny aminy tsy efa Et il y avait vonona izy les autres qui sont sortis de leur chambre. ny sasany de mivoaka tany any efitrano nisy azy Oh, j'ai négligé, je n'ai pas acheté. adimoko re tsy mba nividy aho hoe L'autre, il a pris une ceinture qui n'est pas bonne. ny sasany nandray an'ireny le fekibo tsy efa tsara rehetra Extérieurement, reny ça se montre bon. teny velany de tao tsara le Mais fekibo c'était une counterfeit, ça veut dire quelque chose qui semble comme l'argent. Vous savez, il y a d'argent. On se montre la même chose, mais ce n'est pas imprimé par le gouvernement. Il y a aussi quelques mille. kanefa ny sasany tamin'izy reny de le karazana fekibo sandoka Ah, ça, c'est ce chemin que M. Daoud prêche, c'est trop difficile. Là, on va rester chez les maths et on nous permet de fumer et on nous permet d'aller à le cinéma le soir. de angamba ilaza hoe sarotra loatra ty lalana lazainga daodana aty ka oka re mipetraka any amin'ny fiangonandrazana manara-pombany de ifokasy diara sy andeha ty andeha ry e On ne nous demande pas le dîme là-bas. any tsy mba mitaky C'est mifafolo-karena fa facile. malalaka sady mora ny lalana Alors, quelqu'un koa a acheté cette ceinture. de tahaka zany reny olona mividy fekibo sandoka Il reny vient de mettre de l'air. de mba toka izy tsokaka nefa nefa loaka le Et le zava vent vient. tonga ny rivotra Il le jette dans le grand lac. de mba lasa izy niroboka Et les tany vagues tournent. de tonga ny tafidrivo Et il crie, mais il n'y a pas de secours parce que son ceinture était en force. ny antso vondelitra le tsisy famonjenao azy satria efa loaka le fekibony de letika izy Alléluia. Mais l'autre qui a s'est préparé avec les vraies ceintures. fa iray lay niomana tamin'ny fekibo marina kosa Il a pris un plongement dans l'eau. ka tonga de nitsoboka tany anaty Et rano il nageait très bien. de nitsikafo nisy afaka milomano Mais les autres qui n'avaient pas les fa ceintures, ireo tsy nanana fekibo kosa les vents les jettent. de nitsofony On rivotra boit de l'eau. de mibobobo On ny saute rano une fois en haut. de mibobobo Et ny la rano deuxième fois on descend et on miletraka sort. nitragaka niletra tsy niverina intsony Et il y avait des autres qui ont dit notre église ce n'est pas mal. ny sasany de nilaza tsy de ratsika ro On va fiangonanay prendre les ceintures de notre ancestre et baptiser notre enfant. mba haka ny fekibon-drazany zay de anao badisany zanakay e Alors le vent est venu et les a jetés dans l'eau. hoavy ny rivotra ka tonga azy anaty rano Mais aussi c'est une ceinture qui n'est pas réelle, qui n'est pas bien prête. Il n'avait pas fekibo de tsy marina reny fekibo loka ary reny tsy manana solika et une après l'autre tombe de chaque côté du bateau. ary etrany zay nianjerany ala tao anatin'ny sambo On a moqué l'homme sage qui a mis le vrai ceinture continuellement chaque moment. ireny zay naneso an'ilay rangahananana fekibo teny ambalahiny manakariva Qui a acheté très cher. naneso an'io rangaha nividy ny Par fekibony un lafo signe de repentance. tamin'ny alalan'ny fiainana Un signe de mibebaka consécration. fiaina Un fanoratena signe d'abondance de péché. fiaina fialana fotana rehetra De payer les dîmes. fiainana fandoava Et de fafolo-karena baptiser devant 4-5 000 personnes. fiainana manolo tena atao badisanao teny olona dimy Et de arivo dire devant tout le monde, c'était pas un baptême que vous m'avez fait, je me rappelle pas. Mais moi, je crois maintenant et moi, je demande d'être baptisé. ary afaka mijoro milaza ny marina eo natena zao tontolo zao fa ilay badisana atao fahiny de tsy izy fa ity le natao azao kitriny zao ty noinoko Nous sommes sur le monde maintenant comme un bateau devant, nous sommes entourés par les grandes vagues et les tempêtes de la jugement de Dieu qui va tomber prochainement. eto am'ty zao tontolo zao ty sika de eto am'ty zao tontolo zao ny sambo ity zay hodidiny ny onja de ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny alon-drano mavesatra Nous sommes dans le temps de préparation. eo amin'ny fotoana io manana le Nous sika sommes zao sur e les bateaux sur cette lac.
eo amin'ny sambony ty farity Mais les itsika zao tempêtes viendront. ho avy ny Et les tafidrivotra géants re viendront. ho avy ny fitsarana re Sortez votre ceinture. dinio ny fekibo-tenanao Quel re genre de ceinture de secours que vous en avez? mba karazan'inona re le fekibo-famondenanananao e repentance? moa fibebahana marina Un ve vrai changement du Saint-Esprit. moa fivana marina ve amin'ny C'est la fanamarina ve obéissance de la parole de Dieu. fakataovana marina ten'andriamanitra ve C'est une vraie vie sainte devant le monde et dans le secret. fiainana masina eo anatreny zao tontolo zao sy eo miafina ve Examinez votre ceinture. dinio re Ou fekibo-pamondenanao c'est e une ceinture de formalité. na fekibo-pombapomba fotsiny Des choses mortes extérieures zavatra maty qui velona ne vous donnent pas joie dans votre cœur. tsy ame fifaliana ao am-ponao Mes akory chers amis, le tempête du jugement de Dieu tombera prochainement. rehefa malala o efa akaiky zao ny tafio-divotry ny Tous fitsaran'andriamanitra ceux qui étaient prêts, ireo zay vonona ils ont rentré. ka niomana de hiditra L'homme qui avait la vraie ceinture. ilay nanana fekibo La marina ceinture qui l'a coûté de marcher dans le chemin très serré. ilay fekibo mividiny tao amin'ny lalana sarotra de sarotra tamin'ny Même fomba on lafo le critiquait. na de nikian'ny olona Même on azy le izy moquait. na de noesoina azy izy Même on a fait tout. na de natao azy Mais il zava-dratsy n'avait rehetra pas taminy peur. tsy natahotra izy Il aimait Jésus. tiany Il jesosy aimait izy ses paroles. tiany De tenin'andriamanitra izy l'obéir. tiaka toy izany izy Ah, alléluia. Ça, c'est la vraie ceinture zany ny fekibo qui marina peut vous tenir zay afaka et qui hitondra peut anao vous marina sauver zay amonjy anao le marina jour du jugement. amin'ny andro La parole de fitsaràn'andriamanitra Dieu dit, hoy ny tenin'andriamanitra ceux qui hoe étaient prêts, ireo zay niomana ka ils vont vonona rentrer. de niditra Je vous demande ce matin, mangataka anao est-ce que azao vous êtes prêts? vonona ve anao Si vous n'êtes pas prêts, raha tsy vonona mon anao cher ami, rehefa malalo ao Jésus vous aime. tianao Il faut jesosy que vous soyez prêts ce matin. tia no vonona zao kotriny zao ianao Relevez votre cœur. me ho azy reny fonao e Repentez-vous. mibebare Je prie que personne va à l'enfer qui m'entend ma voix. ce matin. mangataka amin'andriamanitra mba tsisy olona ho any amin'ny ely zay rehetra nandre Je feo prie koranga que le Seigneur m'aide que chaque personne ici soit sauvée et soit prête. mivavaka amin'andriamanitra mba ho samby vonona zay rehetra nandre ny feo Nous teto allons androany prendre des centaines de milliers maintenant qui sont prêts. efa betsaka ny vonona eto amintsika e. Mais il y a encore des personnes qui tiennent leur ceinture qui n'est pas la vraie ceinture. fa mbola misy fikitra amin'ilay fekibo tsy izy fekibo sandoka Les zao autres en tiennent la formalité. sasany fikitra amin'ny Oui, fombafomba on aime beaucoup fivavahana votre message, Monsieur Daoud. de milaza izy fa tianay ny toroteninao Oui, ngiada ça oto me donne de joie. teraka fifalinao Mais anay ny avez-vous teninao e obéissé? kanefa manontany anao izy Avez-vous akatavinao ve mis en action? nampiasainao ve ny teny Avez-vous reçu la grâce? raisinao ve ny fahasoavana Avez-vous l'huile dans votre lampe? anananao ve ny solika anaty Avez-vous fanalanao reçu les ceintures que je suis en train de prêcher? efa ndraisinao ve le fekibo zay fanlazainanao Je teo suis ici pour vous fiancer à Christ. tonga ty aho irangahy mba tonga anao fofombadiny Et kristy mon prière que personne ne m'entend m'envoie ce matin ira à l'enfer. ary ny fivavahako de izao mba tsisy ho any amin'ny elo nena izy na izy nandre ny tenika Avec androany le e Saint-Esprit, j'ai expliqué, j'ai présenté la message de parole de Dieu pure, l'évangile, le vrai salut. amin'ny alalan'ny fanampin'ny fanahy masina ny ilazako anareo niafatra sy ny filazantsara madio Et c'est à vous ce matin ary anareo zao ny à manapa-kevitra décider anareo ny manapa-kevitra d'avoir les vraies ceintures. ny andraisa anareo ty fekibo-pamondena marina D'être ity vraiment prêts. ny avonina anareo On va marina tous prier. vavaka dolo S'il atsika vous plaît, à zao genoux. mandolery raha zao Et atao priez hoe avec votre cœur. mivavaha amin'ny fonao marina Demandez tokoa le Seigneur de vous sauver. ce matin. mangatany tompo aminjeny anao zaokotriny zao Demandez le Seigneur de vous changer. mangatany tompo hanovany anao Demandez le Seigneur de vous sauver. mangatany tompo aminjeny anao Prenez les vraies ceintures. raisy reny fekibo marina La e vraie vie éternelle. ny fiainana mandrakizay Jésus marina dans votre cœur. jesosy ao amponao Et zany repentance complète. mibeba tanteraka Priez. re vavary Priez. vavaha Priez à Dieu de tout votre cœur. mitenena amin'ny tompo mihitsy amin'ny fonao Demandez-lui ary mangata azy de vous faire naître de nouveau mba tonga anao teraky et indray de vous sauver ce matin. sy aminjeny anao zaokotriny zao Alléluia. amindray zao Demandez qu'il vous sauve. mangata aminy mba aminjeny anao Dites-lui, change-moi, Seigneur. lazao azy tsotra hoe mba hovao ny tenako tompo Sauve mon âme. vonjeo amin'ny Je fanahiko repentis, Seigneur. mibebaka aminao aho tompo Donne-moi ton Saint-Esprit. mehoahy ny fanahinao Je masina retourne à toi, Seigneur. verina aminao aho zao tompo Priez de tout votre cœur. mivavaha amin'ny fonao rehetra
fonao zao Jesosy, Elle veut rentrer dans votre cœur. te hiditra ao izy, C'est celui qui est embêté de lui ce matin. mangata azy mba hiditra ao zao. Endreto nefa nomponao ramesesay maka lama toky famanananao tere tere jere favo no kanarakanao tere 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 s'asseoir, s'il vous plaît. Mahazo mipetraka ianareo. Une intérêt que seulement de vous fiancer à Jésus-Christ. Ary tsy misy tombontsoa anay mihitsy afa-tsy ny ahatonga anareo ho fofombadin'i Jesosy Kristy. Et comme Jésus, avant de son retour, vous voulez avoir beaucoup de fiancés de Madagascar, Koa satria Jesosy alohan'ny iverenany dia te mba hanana fofombady maro aty Madagasikara il izy. nous a envoyés pour préparer. Dia naniraka anay izy mba hanomana anareo zao. Alors on vous conseille de nous donner les chances d'être une bénédiction pour vous et vous fiancés préparés pour l'éternité. Dia mananatra anareo re zao. Izay ho rangahy aoka mba hanana anjara hiasa aminareo zay anomanana ny fanahinareo amin'ny fiainana mandrakizay Une e. réunion seulement le matin, dimanche, ce n'est pas suffisante de maintenir et préserver l'huile dans les lampes. Ne fivirina maraina toy izao fotsiny tsy ampy akory mba azahoanao amin'ny tahiry sy mitana ny solika ao anatin'ny fanalanao. Et d'essayer d'assister au moins 3 réunions par semaine. Fa farafaratsiny de mba mieza farafaratsiny intelo isan-kerinandro tonga aty e. Alors le Seigneur vous bénisse
ny tompony tahinareo Continuez à suivre Jésus et à prier. aoka samy eno ivavaka sy anaraka ny tompo Venez entendre la pure parole de Dieu tongava an'ireny tenin'Andriamanitra madio lazaina ty et mettez-les en action. ary ampiasao zay reny sofinao Vous seriez prêts ho hitanao fa ho vonina ianao pour entrer dans le mariage. ary ho tafiditra ao amin'ny fakarambadiny zanak'ondry ianao Bénis chaque personne. da eo ny olona tsirairay avy tonga ty Seigneur, je prie que personne qui a entendu ma voix a à l'enfer. tompo mivavaka aminao aho enganeny ny olona rehetra zay nandreny teniko teto mba tsisy ho any amin'ny elona diray aza Mais qu'il répond ce matin, il donne son cœur à toi. fa aoka izy mba hibebaka zao marainy zao ka nolotra mifono anao On te demande, Seigneur, que tu les aides de revenir à entendre ta parole. tompo mangataka aminao zay ampio izy mba ho tafaverina ty indray andreny Dans teninao ton nom, nous demandons. amin'ny anaranao no angatahana izany Amen. Le amen Seigneur vous bénisse. ho tahin'Andriamanitra ny anareo tompoko